mbola mitohy hatrany ny afatra avy amin'ny ten'Andriamanitra mahakasika ny toetra ny teny ihany koa izay tian'Andriamanitra mba ho tenentsika sy ho ampitaintsika sy ho zaraintsika amin'ny hafa. Izay nataon'i Kristy tamin'ny fiainany teto an-tany mantsy no tokony ho fiainan'ny kristianina tsirairay ihany koa. Nanome ohatra ho antsika ny anisan'ny antony nahatongavan'i Jesosy teto an-tany ka tonga olombelona tahaka antsika. Ary izy no ohatra ho antsika amin'ny fahadiovana izay tsy misy pentina, amin'ny faharetana, amin'ny fahalemem-panahy ihany koa. Ary raha manana izany toetra izany tsika, maneho izany hatsaram-panahy sy fanajana izany dia miorina eo ambonin'ilay vatolampy dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Nitondra arifim-piainana madio izy tao an-tokantranony tamin'ny fanatrehan'i Jesosy ary toy ny masirasira izay nitondra soa teo amin'ny fiarahamonina nanodidina azy ny fiainany. Ary izany mahatonga Jesosy miteny ao amin'ny soratra masina manao hoe ianareo no fanasin'ny tany, satria izy mihitsy no nanome ohatra ny amin'izany fanasiny izany izay manome tsiro ary manao soa amin'ny mpiarabelona rehetra. Tsy maintsy tsy nanan-tsiny izy sady tsy nisy pentina raha teo anivon'ny fiarahamonina ratsy fanahy sy tsy manaja. Ary teo anivon'ireo mpamory hevitra izay tsy marina, mpangalatra, ary teo anivon'ireo niaraka tamin'ireo Samaritana izay tsy mahitsy ihany koa. Ary teo anatrehan'ireo miaramila jentilisa sy ratsy toetra ary vahoaka samihafa dia nanana izany fahadiovan-toetra sy tsy fananatsiny izany Jesosy Kristy. Teo amin'ny fitenenana dia nanao teny nitory firaisam-po. Teny rehetra teny izy rehefa nahita olona trotraka sy nampitondraina enta-mavesatra izay nentina teo amin'ny tady izay hanomezana fanantenana ho an'ireo izay ratsy toetra sy tsy misy antenaina indrindra izy, ary naneho taminy fa azon'izy ireo atao ny anana toetra tsara izay maneho ny zanak'Andriamanitra azy. Nipetraka toy ny vahiny manan-kaja teo amin'ny latabatry ny mpamory hevitra Jesosy. Nasehony tamin'izany ny firaisam-pony sy ny fahaizany mifandray amin'ny hafa ary naniry fatratra tokoa izy ka mendrika ny fitokisan'izy ireo. Nahazo ny fitokisan'izy ireo Jesosy Kristy ka nampitony ny etaeta ny fanahin'izy ireo tamin'ny fahefana feno fitahiana sy famelom-belomana ny teny izay naloky ny vavany. Fihetsem-po vaovao no ny fo tao anatin'ireo olona ireo rehefa nandre ny teny Jesosy Kristy. Ary nisokatra ho an'izy ireo izay nailiky ny fiarahamonina ny fahafahana manomboka fiainam-baovao. Manalefaka izay rehetra manatoetra miredrehitra sy mahesetra ny fivavahan'i Jesosy ary manamboatra izay rehetra marokoroko sy maranitra eo amin'ny fomba mampihetsika. Io fivavahana io mantsy no mahatonga ny teny ho mamy sy ny fitondran-tena ho hanintona ny hafa ho andeha isika hianatra amin'i Kristy. Hianatra ny amin'ny fahadiovana, ny amin'ny fahitsiana ambony ary hianatra ny amin'ny toetra falifaly mandrakariva. Ny kristianina maleo fanahy sy malala fomba no porovelona sy mahery vaika indrindra eto amin'ity zao tontolo izao misy antsika ity, izay azo anohanana sy anehoana ny filazantsara marina. Ho tanteraka amintsika ny izany afatra izany andeha hifavaka isika. Raina izay ny an-danitro, misaotra noho ny afatra izay nomenao anay, mampianatra anay ianao mba anaraka ny ohatra izay nasehonao Jesosy Kristy.
hiaina ny amin'ny fiainana izay niainanao ihany koa fonenao tety ambony tany. Azonay atao ny manatanteraka izany no ny asan'ny fanahy masina aty anatinay. Koa amboaro izahay mba hitombo amin'ny fanahafana an' Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.